Fafalina lehibe indray raha fanamalala no iara-banantsika rehetrarehetra androany ato anatin'ny fandarana fotoam-bavaka izay ranao amin'ny fandarana andranaka izao sy ny kiradio dia anindray ny tenako manona ny fianarana toko amintsika tsy zaray avy anatin'ny tokantrano any amin'izao fotoana izao izay tonga eto indray ary hivavaka hiara hisotra sy hanome voninahitra an'Andriamanitra hitady an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra sy ny fanahintsika rehetra ity an'Andriamanitra satria dia fitandremana ny didiny izao ataontsika izao rehefa malala profo anankiray faran'izay kely indrindra izao ataontsika izao mba etsika hanehoana hoe tia an'Andriamanitra isika. Amen. Fahatongavana hoe dia Ana Maria nanao hanomezana antsika indray androany ny marika ny famantarana fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha niraka ihany Andriamanitra androany ny anjeliny ka hiteny manao hoe mandeha any da aso tomboka se. Amen. Ny olona rehetra izay mitandrina ny didiko dia za mino fa ao anisan'ny zanako ianao androany. Ary zava-dehibe sy ngeza indrindra amin'ny fiainantsika izany hoe manana ny tombokase an'Andriamanitra. Misy ny tombokase amin'ny fanamasina dia eny amin'ny androntsika, eny amin'ny tanantsika kavanana ka eny amin'izay rehetra alehantsika eny dia misy feo miharihary eny dravana ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Ary ny fanahy eny amin'ny rivotra dia mahita fa zanak'Andriamanitra tsika ravana malala. Fantatrao hoe fa isaky ny sabata ohatra amin'izao dia hamafisin'Andriamanitra indray ny mandahafo manodidina anao io. Raha somary efa nitsilopilopy izany tamin'ny nenen'Emaniny satria teny amin'izao tontolo izao teny dia miezaka ny devolo mamono an'io mandahafo io mba hahatonga antsika ho azony, ho tratrany. Fa androany Andriamanitra dia hampirehatra an'io indray ravana. Ary dia asian'Andriamanitra mandafefy manodidina anao indray satria anao nenemana. Ampirehetin'Andriamanitra ilay izany androany. Amafesin'Andriamanitra mafimafy kokoa indray ny hidim-baravaranao sy ny hidim-bavahadinao amin'ity sabata masina ity. Fa tsy afahany fahavalo miditra ao anatin'izany fiainanao izany ravana malala. Raha Jesosy miasa ao anatin'izany, ny fanan'Andriamanitra dia hiasa ao anatin'izany. Ary dia raha misy olona ho voaro indray amin'io eny manao avy io dia ianao izany. Za zany, tsika rehetrarehetra izany satria tonga eto amin'ilay tompony fanalahidintsika ravana malala. Eto Andriamanitra, anatrika anao Andriamanitra. Raha mino an'izany ianao, amen, dia ho anao izany teny izany. Raha mino an'izany ianao dia mba handray an'izany ihany koa. Halleloia. Dia ho idian'Andriamanitra mihitsy ny tahaka ireny misy sainina manodidina ireny ny tontolo manodidina anao ary tsy afahany devolo miditra na inona ravana fahavalo tsy afaka hitsofoka miditra ao anatin'ny fiainanao indray amin'ity androany ity. N'Andriamanitra ny voninahitra afaka nesika raha tonga eto androany. Ny voninahitra n'Andriamanitra ingena tongavanao eto ry hafany. Tsy olombelona ingena tongavanao eto ry havana malala e. Fa tena Jesosy e. Na ianao azy zany tsisy mahita akory. Ianao izao amin'ny toerana misy anao afaka tsy manao commentaire akory ary ianao tsisy mahita akory ianao hoe eto ianao tsisy mahafantatra anao hoe aiza ianao. Mbola mety mila mitady ny compte-nao mihitsy ny olona vao mahafantatra hoe ianao izany Ingrid Rodriguez izany, hoe ianao izany cô Daniela izany. Fa ianao raha tonga eto tsy ho an'ny olona natongavanao eto ary tsy tehaka avy amin'ny olona natongavantsika eto ry havako fa sitraka ao amin'Andriamanitra irery ihany. Rehefa Andriamanitra no mankasitraka anao, mankasitraka ny zavatra ataonao, halleloia, dia izany ny tanjonsika eto. Amen. Andriamanitra ankasitraka ny tananao misandratra ho azy, ankasitraka ny vavanao miteny eo anatrehany, ankasitraka ny fiderana sandratrao. Amen. Izany dia havana ny tanjonsika natonga etontsika androany izay tokana ihany. Amen. Tsy manao buzz sika natonga eto, tsy mba nisan'ny olona manao buzz sika na mitady j'aime na j'adore, tsy izany diavana fa mitady an'izany sika ao amin'Andriamanitra. Amen. Tianao Jesosy. Mino fa fifaliana indray no hatongavanao eto androany ary hivavahantsika amin'Andriamanitra araitsika. Amen. An'Andriamanitra ny voninahitra. Saotra betsaka anao zay Jesosy fa
tongetondray izay androany. Tongeto izay androany noho ny fitiavanao. Tongeto izay androany noho ny famondramponao Jehovandriamanitra. Misaotranao izay Jesosy. Androany izay tongeto hitady sitraka aminao Jehovandriamanitra. Efa niteny taminay ianao fa raha mitady anao amin'ny fona rehetra izay dia ahitanao. Niteninao ihany no tongavana eto Jesosy fa raha manatona anao izay dia tsy mba misy olavinao izany. Na iza tonga eto amin'ilay Andriamanitra tsy mba mandazy rehetra mitady azy izay androany. Tonga eto amin'ilay Andriamanitra izay tsy mifidy tavan'olona. Tonga eto amin'ilay Andriamanitra tsy manavakavaka izay androany. Izay rehetrarehetra dia samy afaka ampitafiana ny voninahitra ao Jehova ary tsy misalasala izay manatona anao Andriamanitra. Mihaiko izay androany fa Andriamanitra tena tsara ianao. Resy lahatra izay androany Jehova fa tsy nisy ohatranao indray. Tonga izay hideran'ilay Andriamanitra tsisy toa azy. Ilay Andriamanitra tsy toa. Ilay Andriamanitra mahery. Andriamanitra lehibe. Andriamanitra sarofatanina ho azy rehetra tsy mitady azy fa mora hita kosa ho an'izay mitady azy. Mora fantatra ho amin'izay te hahalala azy. Eny Jehova. Tonga eto indray ny mpanomponao androany. Anome voninahitra anao. Haleloia. Miarakaraka aminao Jesosy. Ny fanatrehanao ho any amin'ny tokantrano rehetra. Ny fanatrehanao Jesosy hikasika ny tokantrano rehetra. Ny fon'ny olona rehetra izay mitady anao androany Jesosy io dia hinoko fa tsy mba misy avelanao. Hiala maina ahogasianao Andriamanitra. Manataka ny fanatrehanao izay dia tia mpiandohana. Dia mihaiko izay fa raha tsy hainao no manatrika eto dia tsy misy ninona voaraina eto Jesosy malala. Fa raha ianao kosa no manatrika Jehova dia na izay tsy eritreretinay kory ary dia ho azonay. Misaotra Jesosy. Mitezinao isanatra indray amin'ity fotoana androany. Amen Jesosy. Atsika amin'ny voninahitra n'Andriamanitra ry afana. Natsika anao indray mpanjaka lehibe ny tompony tompo ity androany ity. Sandrata amin'ny avindrindry. Tsy misy tsy hainao atao Jehova. Sandrata izay tompo. Sandrata izay tompo. Sandrata amin'ny avindrindry ianao. Tsy misy tsy hainao atao. Ambunin Hallelujah.
Haleluya Bwana malala. Haleluya. Anafikanao Andriamanitra. Sisalasala zilizoafana na misana. Na sisalasala kwenda wangani ananeta azy. Haleluya. Epantaka lebe. Ambuni zao zao. Ambuni zao Medicare tahu Rana kisah Mada kisah Haleluya Mada kisah Laikan jaga Amunin saure kisah Medicare tahu Rana kisah Manda kisah Desa dan tidak kumpul Bisa datang na vinti de no Bisa datang na vinti Asli saya no tahu Fatini sija Dina uwafta Bisa dan tidak kumpul Fatini sija Dina uwafta Bisa dan tidak kumpul Fatini sija Dina uwafta Bisa dan tidak kumpul Raha tonga tiana ianao androany dia omeo toerana malalaka Andriamanitra isan-data. Aza velanao hiala maina eo koa Jehova raha tsy misaratra androany havana malala. Firy ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ity fa ny zanak'Israely ihany no fidian'Andriamanitra dia ampy anazy. Ampy anazy. Rehefa reo no midera dia faly Andriamanitra. Tsy mampalina an'Andriamanitra ny foko rehetra hafa na tsy midera azy. Na manompo sampy azy ireo, na mekoaka amin'ny sampy ireo, mandeha manompo omby lahy kely ireo, mandeha manompo zavatra ireo, sarivongana ireo. Tsy mampaninona an'Andriamanitra zany. Ny mahasarotana an'Andriamanitra. Aiza ho aiza ny zanak'Israely. Midera an'Andriamanitra ve ny zanany? Jeren'Andriamanitra ny zanany. Manahoana ny toe-pon'ny zanany rehefa manatona azy. Izay ihany ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Ka na dia firenena faran'izay kely aza ny zanak'Israely, na dia malemy azy ireo, na dia vitsy azy ireo, ny zava-dehibe aminy rehefa namalala, midera azy ireo dia ampy anazy. Andriamanitra tsy nitady fiderana eran'izao tontolo izao izany. Hoe ny olona rehetrarehetra tsy forsen'Andriamanitra tsy maintsy hidera azy. Tsy aliava. Foko anankiray, vitsy, kely, malemy, tsy matanjaka, tsy mpanan-karena. Fa reo ny ilain'Andriamanitra hidera azy. Manahoana ianao androany? Aiza ho aiza fotsiny ianao androany? Tahaka ny ahoana ny fitadiavanao an'Andriamanitra androany? Tahaka ny ahoana ny mba hitenenanao an'Andriamanitra androany dia havana? Hoe ny fahasoavanao Jesosy natoy izao ny fiainako. Tsy misy niniana afaka ireharehako. Na ny heliko na ny tanjako. Ary Andriamanitra raha nifidy ny zanak'Israely havana. Izany mihitsy ny tian'Andriamanitra. Ireo tsy afaka nirehareh tamin'ny tenany zany. Ireo tsy mba afaka niteny zany ireo. Hoe izay nge Andriamanitra tena mananarena kibon'ny tany. Izay nge Andriamanitra firenena matanjaka. Izay nge Andriamanitra tena feno famirapiratana. Sia. Fa rehefa tonga tao amin'Andriamanitra ireo dia mazava fa Andriamanitra ireny ny afaka nampandresy an'ireo. Afaka nampamirapiratra an'ireo. Ary lasa natahoran'ny olona ireo tsy noho izy fa noho Andriamanitra ry havana. Aiza ho aiza ny zanak'Andriamanitra amin'izao andro izao. Tahaka ny ahoana ny fahatsapan'ny zanak'Andriamanitra amin'izao andro izao. Amen. Hoe izaho Andriamanitra. Raha tsy hainao dia tsotr'izao izao fiainako izao. Dia tsy fianarana mba androany mba hiteny. Amen. Eo anaty an'Andriamanitra tsy androany hiteny. Amen. Hoe izaho tsy satria asoavanao anaty fahalalana. Haleluya. Dia sy lahatra amin'izany ve ianao?
manana toepoatra anatyanao andrany antsanao amin'ny falinao mbola fasavanao tompo nanilanao matsara isisiketakaikinareza amtisabakanazy Jehova haleluya bayanamina sisenatana katutanao Tile majitana usikiwachani harakaichuna Ukantakuna tuko Unatuisawa Tikaina utisusu Utira kisha Natutena utisusu Sambat sikaraka mananandriamanitra tsy mety reraka andromanany fijerentsika hitatsika mamantsitsika hikarakaratsika haleluya tompony ansanao mbola miaino atsika ko dia mamaly atsika isanao haleluya tiavana Kristy tandrina Kristy Tanao lay Jehova ani usimanasay Umandakizai Sisi yakata uchai Zoritizai Sakira yana mulai Sisi saya banai Matujanawa Ile matujanawa Ikieta Banasai kanao Jesusa Amen Nisani ndakuna tukuo Unatizawai Itaina ole Sitahia na Jesuso Utira kisha Farasiteu na Saboni serita na Satanawa Satanawa Nisani chakula tukuo Unatizawai Nisitahia na Jesuso Utira kisha Farasiteu na Saboni serita na Sayang bisa jenawa efa niainanay Jesosy zany hoe nanao zavatra zay dia tena zava-poana taminay. Efa niainanay zany hoe nanao ezaka izay dia tsy nisy vokany. Efa niainanay zany hoe nity izay diso fanantenana. Efa niainanay zany hoe nananteny izay Andriamanitra fa tsy araka ny tokony ho izy ny zavatra misy. Rehefa tonga tao aminao izay dia nahita Jesosy, natsapa Jesosy fa ianao ihany ka tsara indrindra Jesosy. Ny fitiavanao ihany ka tsara indrindra Jesosy malala. Dia neto izay androany mankafy an'izany eto akaikinao izany ange izay Jesosy. Maminay ange Jesosy izany eo akaikinao izany. Ary fantatray ankehitriny aeo ny mahatsara anay.
Maninona moa ny devolony miezaka manalanay eo Jesosy? Fa satria maninona ny devolony miezaka misintona anay ihany eo amin'izany toerana tsara izany. Satria fantany ny hafaranay raha mifikitra eo izay. Androany Jesosy tena mahatsapa. Haleluya. Fa tena tianay ka ianao. Ary amin'ny fotoana izay mahatsapa fa tena tianay ianao. Dia izany no misintona anay tsy hiala eo. Ary mahatonga anay Andriamanitra zava-poana aminay ny zavatra rehetra. Fa ianao ny lehibe indrindra eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao izay Jesosy.
Reseo lahatra mihitsy ry havana ny fonao androany. Hainao tena tian'Andriamanitra ianao. Ianao rehefa matsapa ianao hoe tian'Andriamanitra dia tsy misy mampitaitaina anao zany. Ny olona anankiray ry havana raha mahafantatra hoe tia azy ny vadiny dia tsy manam-panahina mihitsy ny olona iny hoe tia vadiko ity ary ve miraharaha anazy sa tsy miraharaha. Tia vadiko ity ary ve mety manitsakitsaka anazy sa tsy manitsakitsaka. Tsy manana fitaitainana amin'izany, tsy manana atahotra amin'izany izy satria fantany fa tia azy ny vadiny. Fa betsaka ny olona mahafantatra ihany, mieritreritra ihany hoe tia azy Andriamanitra fa mbola tsy milamina ihany any anatiny. Mbola manam-panahina ihany izy hoe aiza Andriamanitra. Mbola mieritreritra ihany izy hoe tena azoko atokiza ve ity Andriamanitra ity. Ry havana malama, nisy fotoana Andriamanitra, nisy fotoana Jesosy naniraka ny fitopolo lahy izy. Enteny Jesosy hoe mandehana hozy izy nomena fahefana ny fitopolo lahy, andehana hampahiratra ny jamba, hanangana ny malemy, hitory vaovao mahafaly. Dia nomeny Jesosy fahefana ireo olona ireo. Lasa izy nandeha hozy Jesosy hoe amin'ny fotoana hozy izy nareo mandonidony any anatin'ny tranony olona ka mamony varavarany olona hidiranareo. Dia izay trano rehetra hidiranareo izy Jesosy dia nizahatra ataonareo voalohany tonony ao amin'izany tokantrano izany ny fiadana. Satria izany ry havana mialohan'ny zavatra rehetra ny tokantrano izay hidiran'ireo mpianatra ireo fantatra Jesosy fa ninona mety zavatra anatin'io tokantrano. Mety tokantrano tsara tarehibe no hidiran'ireo mpianatra ireo. Mety trano tena misy fanaka tena sarobidy sy mpanan-karem-be ry havana ny hidiran'ireo mpianatra ireo. Fa Jesosy mahalala fa rehefa tsy mbola tononinao ny fiadanana dia tsy misy fiadanana ao amin'ny tokantrano. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha Jesosy, izay tokantrano rehetra mandray anareo dia tonono ny fiadanana. Fa ilain'ny tokantrano rehetra izany. Fantatro fa ny olona rehetra izay alehanareo any, izay anirahako anareo any dia mila n'izany avokoa. Na inona fiainana, na inona fiainana, na inona bangy eo aminy, na inona misy eo aminy. Tsy mifidy ny mpianatra fa na tokantrano mahantra nandray azy, na tokantrano misy olona marary nandray azy, na tokantrano misy seza volamena nandray azy dia mitonono mpianatra ry havana ny fiadana. Ny olona anankiray raha mbola tsy tonga ao amin'i Jesosy ny olona iray dia tsy manam-piadanana izany. Fa amin'ny fotoana ny olona anankiray miteny hoe Jesosy ahy voahiko ny varavarana, midira Jesosy malala dia manomboka eo ry havana malala miditra ao anatin'izany olona izany ny fiadana. Tsy miankina amin'ny fiainan'ilay olona intsony io, tsy miankina amin'ny zavatra ananany sy tsy ananany intsony io. Halleloja. Fa manomboka eo izany olona izany, manomboka hiteny hoe ary lasa miadana izany, lasa sambatra izany. Amen. Totsika androany ry havana malala, raha mba tonga eo aminao Jesosy androany, mandonora ny varavarana izy androany, totsika androany hiteny hoe mandrosoa Jesosy. Mandrosoa Jesosy manana midira. Efa mitetsika androany hoe mandrosoa Jesosy. Areko ny feonao miantso. Samy mampandroso ny tompony izy androany. Samy mampandroso ny tompony androany. Hampandondona eo aminao izy. Anisany hampandroso azy fenao. Anisany hiteny fenao androany. Mandroso enao Jesosy mandray. Reko anao am-toko. Maniry mafy any Atayomina lalanao. Sabitika rehetra dirana tokantrano tontolo. Ahitana Andriamanitra manokana ny tokantrano io. Io fona io. Halleluja. Tsy zarazara Jesosy hiditra ao ny amanao. Atayomina. Lalanao atoko.
Androany iteny koa fa ianao andrara sa Jesosy ho impanao salama hoe iza no ay any an-danitra iza niriko tahaka anao le vavy Samaritana ngelavy rehefa niona tamin'i Jesosy izy zavatra niteneniny mba omeo amin'izany rano zany aby mba omeo amin'izany tsy fantatro zany rano zany hatramin'izay tsy fantatro zany loharano teneninao zany fa nataoko dia natsaka teto amin'ity fatsakany ity hatreo ihany ny fantatro tsy nalala fa-tsy fanovozana Jesosy tsy nalala fa-tsy soa Jesosy dia nanovo teto foana nge zahay fa tsy nety afa-po nge zahay Jesosy mahazo rano foana ekeko zany fa tsy nety afa-po fa androany Jesosy eto ianao rehefa eto ihany ianao Jesosy mba omeo amin'izany rano zany any mba mila n'izany koa androany fa teneninao zany fa tsy mbola nisotroko tsy mbola niainako zany amen dia tsy nisarasara Jesosy tsy fantatra hoe tamin'ny fomba hoany fa niditra tany anatin'ny vehivavy io aby nisy loharano niditra tany anatin'ny tany nanomboka teo natsipony ny so natsipony ny fanovozana tahaka ny tena tsisy lako andreto tsony azoko ny tsara indrindra azoko ny lehibe indrindra avelao ny olona mbola hitoy atsaka eto avelao ny olona hitoy hitondra fanovozana avelao ny olona hitondra so fa tsy manino zany fa sara efa hitako ny tsara indrindra amen rehetra lavitra noho ny so sy ny fanovozana raha rehetra lavitra noho zavatra tadiavinao isanandro io ravana malala ny zavatra hitanao amin'ny Jesosy ravana mitady fiadanana angentsika ravana miaraka amin'ny fanovozana angentsika ravana isanandro angentsika ravana miaraka amin'ny so angentsika ravana dia mitady angentsika dia manova angentsika mitady fiadanantsika ny amin'ny vola ravana mitady fiainantsika ravana malala mety aman'olona dia manovotsika dia mikarotsika dia misasatra angentsika fa tsy mety fantatry ny olona mihitsy
Misy lehilahy efa mijoro eo akaiky ny fatsakany. Eo akaiky eo ihany izy fa tsy lavitra. Io vehivavy io lefana Jesosy ny tonga teo. Teo akaiky ny fatsakany io Jesosy tsy nilantady lavitra tsonjy io vehivavy io. Hay Jesosy efa nijoro teo. Hay Jesosy efa niandry teo. Zavatra tokana ny teneninao androany. Jesosy zaho mba meo amin'izany loharano zany. Mbola tsy nenanao mihitsy zany apana. Mbola tsy mitsahatra mangetaheta eto amin'izao tontolo izao ty ianao. Tsy mitsahatra ianao mikaroka mitady. Aiza no misy an'izany? Androany. Halleluja. Androany Jesosy mba meo amin'izany loharano zany. Afaka mivavaka ohatr'izany ve ianao androany? Vavaka ange nataony vehivavy iny ravana malala. Vavaka ange no niteneniny. Nivavaka tamin'i Jesosy ange izy. Teniteny meo ahy Jesosy. Mba meo ahy. Mangetaheta an'izany. Androany ravana malala. Atoloran'i Jesosy io tenanao io fenoana io. Atoloran'i Jesosy io tenanao io. Omeny loharano io. Dia hitsahatra ny etaetanao. Hitsahatra ny fisasaranao. Eto amin'ity zao tontolo izao ity. Amen. Jesosy malala. Halleluja. Afaka mivavaka ianao anatin'izany izany. Afaka manolo tena ianao anatin'izany izany. Reso omeko anao daholo. Halleluja. Omeko anao daholo. Reso Jesosy. Buanao manutulu. Reso omeko anao daholo. Halleluja. Omeko anao daholo. Anilana ano mamokrita. Anilana namikwinjinja. Yakaikinao tsy fitafita. Yakaikinao tsy fitafita. Satria anao sy asaiana. Ity aitalo nalovany folo. Fitavaka anahy. Reso Jesosy. Wanao manutulu. Reso omeko anao daholo. Eo anilana namikwinjinja. Yakaikinao tsy fitafita. Eo akaikinao tsy fitafita. Satria ity aitalo nalovany folo. Fitavaka anahy.
akaikinao tsy findrafindra eo akaikina tsy findrafindra satriana ity aitalo nanovany folo fitiavaky ana meo alalana Jesosy ravana meo alalana izy anovanao meo alalana Jesosy handray tanana ny fiainanao halleloia betsaka ny olona te hanompo an'Andriamanitra fa tsy manome alalana an Jesosy ny olona misy toerana avelany olona hidiran'i Jesosy fa misy toerana tsy avelany misy fiainany avelany anjakan'i Jesosy fa misy partiana fiainany tsy avelany dia zany mahatonga ny olona indraindray na dia te hanompo an'Andriamanitra tsy mety lasa lavitra satria izy ihany mametry hoe hatreto ihany ianao Jesosy mahazo miditra fa ty zavatra tsy azonao kitihana ty zavatra tsy azonao hidirana raha izany dia mbola tsy miteny amin'i Jesosy ianao hoe manjaka eo amin'ny fiainako ianao Jesosy fa ny olona anankiray rehefa namalala rehefa miteny amin'i Jesosy zany izy hoe na Jesosy anao manontolo amen dia nidikan'izany tsy misy zavatra hifehezany an Jesosy mihitsy eo amin'ny fiainana fa ny zavatra rehetra dia azon'i Jesosy hidirana daholo ny fiainany rehetra dia tena azon'i Jesosy kitihana avokoa halleloia azon'i Jesosy amboarina izay tiany amboarina azo ahitsy izay tiany ahitsy azo nitenenana izay tiany tenenana izany ny fiainan'olona anankiray raha manolo tena ho an'i Jesosy marina ianao dia ianao tsy anisan'ny olona hiteny mihitsy hoe ny any zavatra ohatran'izao ny any lorako tena ho an'i Jesosy fa dia zavatra ray ity io tsy ekeko mihitsy fa za te hanao zavatra ohatr'izao ny aty ny safidiko ny aty ny tiako tsy manana tsafidy zany intsony ny olona ravana ny olona manompo an'Andriamanitra tsy manana tsafidy zany intsony fa Jesosy ny safidiny dia ny safidin'i Jesosy ny safidiny dia izay tiany Jesosy no ataony dia miray fo amin'i Jesosy dia miray saina amin'i Jesosy halleloia amen totsika androany mba hiakatra indray eo ambony akodina dia hiteny ary Jesosy tanymanga eo anoloanao Jesosy eo dia kareo ambony akodina indray lavana fanekeo amboarina foana tanymanga eo an-tananao olona eo an-tanan'Andriamanitra zany tsy maintsy amboarina zany tsy vitane fotsiny izay eo an-tananao Andriamanitra tsisy marobaka fa inona no ataonao eo amboarina geny ataonao eo tefena geny ataontsika eo rehefa tonga eo ianao dia tsy misy marobaka ianao satria manaiky tefen'Andriamanitra ianao halleloia tanymanga ne eo an-tananao Jangan Malaysia. Suruh fakta sakit. Lautan sah. Bagaimana pun panangwalan awak.
la venona soave zona tuzamba nifanye mashinamu mandakuta ilumapa mirata la venona soave zona tuzamba nifanye mashinamu mandakuta ilumapa mirata Nifana mwana nauma Yasiku nade marani Fatemu tunafanaga Umengu nina hicha Awami fantaka nauma Ekiku wamilifu Mwana nawa Yasiku nadi magari Fatemu tunafanaga Umengu nina hicha Awami fantaka nawa Fatemu tunafanaga Umengu nina hicha Awami fantaka nawa Fatemu tunafanaga Umengu nina hicha Awami fantaka nawa Amen. Jesosy malala. Raha tsika rehetra avy na manana tanjona n'izany hoe za Jesosy tena zany aho mba tanjoko eo amin'ny fiainako. Za teo tonga fanaka fanomezana voninahitra ny anaranao. Paoly angena fa na tena tonga tamin'izany toerana izany. Fanaka fanehoam-boninahitra Paoly. Satria nanaiky ny tefena. Nanaiky ny amboarina. Nanaiky ny etsy. Amen. Dia tonga tamin'ny tanjona izy. Lehibe ny olona dia petraka eo amin'izany tanan'Andriamanitra. Tsisy olona mihitsy hiteny hoe za tsy tiako izany eo an-tanan'Andriamanitra zany. Fa samy teo eo daholo. Samy te hijalona eo, samy te ho voaro. Ary ny olona rehetra samy te hiala amin'ny asany maizina daholo angety afa. Evenao fa tsy mijaly nga reny mpamosavy reny. Voakaly isan'andro. Tsy mahita fandriana trano tokony fandriana tokony hatoriana. Ivoaha. Lasa indray mampijaly tena any ivelany fijaliana nge zany. Tsisy safidy amin'izany. Samy teo eo an-tanan'Andriamanitra daholo ny olona. Fa hitanao ny mahatonga ny olona tsy tafajanona eo. Hoy izy Jesosy, ry Jerosalema ry Jerosalema, impiry aho no te hanomba anao tahaka an'ireny akoho manomba ny zanany. Fa tsy mety. Ny reny akoho manomba ny zanany zany ao ambanin'ny elatra ao. Dia tsy metsiketsika eo zany. Mety toerana kelikely. Fa tsy mihetsika. Mihetsiketsika ihany, mandehandeha ihany, fa tsy afaka mivoaka ny ivelany. Tsy dia malalaka loatra. Somary teritery izay ilay toerana ao ambany elatry ny reny akoho ao. Anefa ao ambanin'io ihany no voahary. Fa rehefa mivoaka dia lenan'ny orana, dia tratran'ny fahavalo, ho an'ny papango, ho an'ny voalavo, ho an'ny ambodia. Vao miala eo ivelany io elatry ny reny akoho. Fa inona nataon'ny olona? Hozy olona tery loatra ito. Ohatrany tsy mety amiko ito. Eo ambany elatra zany, elatry ny reny akoho zany tsy malalaka izany. Fa misafidy isika. Na tsy ilay hijanona eo. Voalazan'ny ten'Andriamanitra kely avana.
fa etsy tena lalana makany amin'ny fiainana fa mifanohitra amin'izany lalana makany amin'ny fahaverezana any ny malalaka any ny ngeza azo andehanana ny sarotra amin'ny makany misitona mihitsy azy mba ho any ny devoly fanaovana malala ny fitoerana eo an-tanan'Andriamanitra dia safidy io ary tsy vitan'ny olona tsy mahafeteny io tsy vitan'ny olona te hivoaka ny velany ianao raha mbola te hivoaka ny velany foana ianao dia tady tio fa ny ambodia ny voalavo ny papango dia te hihinana anao re ary reny mitady sakafo mivoaka reny maraina mitady sakafo mody reny ny arivo mitady sakafo fa ny akoho kely eo ambanin'ny elatry ny reny ny tsy tratrany raha mijanonao foana zany io zanaka akoho io dia tsy tratrany reny mihitsy satria tsy hitany akory azy voaro tsy tazany zany akory mandalo ny papango tsy mahita zanaka akoho fa izy ilay zanaka akoho ao ambany elatry ny reniny eo halleloia tonga ny voalavo tsy mahita voasarona ao ambany elatra zany rano teteny aminao raha tianao zany hoe hiainana zany hoe ianao tena voary tsika ngiravana tena sambatra hoe impitsika mangatabavaka dia mivaly mivavaka Andriamanitra miaino atsika zany rehefa eo ambany elatry ny sitoa ianao le zanaka le reny akoho io enony daholo ny zanany eo tsy miala eo mihitsy ny attention fa ao halleloia ao anatin'ireo zanan'ireo amen enony daholo izao fa mandehandeha ao ambany elatra ao daholo raha misy miantsoantso dia enony misy mikiokio le zanaka akoho dia enony satria eo akaikiny eo atsika koatra zany maheno anao Andriamanitra amin'ny fotoana ianao mivavaka rehefa eo ambany elany eny le Andriamanitra manao hoe ny elokareo nefitra mampisaraka anareo amiko fa dia tsy miaino amiko fa amin'ny fotoana ianao tonga eo amin'Andriamanitra dia hitanao angeriavany fa tena mahavavaka anao Andriamanitra halleluia amen toatratsika tena mahafinaritra be ty androany tsika rehetra ndray izy ty halleluia elezonitsy mifonao androany manan'Andriamanitra miaino vavaka ianao Felatsika eto an-tany le feno ankiviana mandalo miserana ihany ka tsy azo hitokiana olana mianjatokatika sy aseka fitaliana faorina sesilany eo marano mafiritinany eo halleluia Felatsika eto an-tany le feno ankiviana mandalo miserana ihany ka tsy azo hitokiana olana mianjatokatika sy aseka fitaliana faorina sesilany eo marano mafiritinany eo halleluia vanitanyna iaina faorina mafy zany ianao raha misy zava-maro mitranga amin'ny fiainana manjakandasany devoly mamasoany tanana Unalafaka izany dia ny tombolo antso hiaritra na ao anatin'ny spika ahoana halleluia tina maniry fitsapana afaka manomba zanaka halleluia Tsalanao dilalo Mira-mira sani Bacaramula Kadang-kadang
Sisagamaru nimichanga msenana chakula sanidi na awanat lastida Shitila magifiro Chitapana magayo Chani necesitado Chana yaspita Chitila magifiro Chitapana magayo Chani necesitado Amen. Jesus malalo. Islahatra amin'izany ny fonay Andriamanitra. Ary izany mahatonga anay mivavaka satria fantatra efa ao anatin'izany avokoa ny fandresena ho anay Jesosy any. Ao anatin'ny vavaka izay no afaka mandresy, ao anatin'ny vavaka izay afaka mahery, ao anatin'ny vavaka izay Andriamanitra afaka mandre ny feo anao, ao anatin'ny vavaka izay Jesosy malalo afaka sitrana avokoa izay rehetra marary any anatinay ihany. Ny feretra any anatinay na ny hita maso na ny tsy hita maso fantatra Andriamanitra fa afaka rery ao anatin'ny vavaka. Ary izany mahatonga anay Jesosy tsy mahafoy na dia ny fiarahanay mivavaka ihany koa Jesosy ahy. Anaovanay an'izao fotoana izao iarahanay miondrika eto anatrehanao, iarahanay mivavaka aminao manandratra ny anarana. Misaotra anao izay androany, misaotra ny ao anatin'izany fotoana anay teto androany izany Jesosy ahy. Mankasitraka fa nikasika anay teto indray eny. Mankasitraka fa tsy adininao zahay Jesosy malala. Nidinanao avy any an-danitra mihitsy nikasihanao anay teto androany fa nay maso. Misaotra fa nanaiky araka aminay eto ianao. Misaotra fa manaiky teny aminay ianao. Misaotra fa manaiky kasika ny fiainanay sy ny fonay rehetra ianao. Misaotra fa manaiky mandray an-tanana ny momba anay rehetra ianao Jesosy. Kasitraka anao. Rehetra vita teto, rehetra tsy voalazako, rehetra tsy ampy Jesosy ahy. Zaho matoky anao fa ianao ameno banga any amin'ny tsirairay avy ndray amin'ity sabatana sy ity. Tsy miala izay androany raha tsy feno anao ny fiainanay. Voky anao hatrany anatin'ny lalan-dranay kely indrindra sy lehibe any Jesosy, satria mbola iray latabatra aminao izay amin'ity androany. Kasitraka Jehovah, anao reriny tena nihaja ny saotra voninahitra mandrakizay. Halleluja. Amen. Ianao fa naheritsika tao anatin'izay fotoana izay Jesosy any mbola hitoy foana mampahery anao. Halleluja. Anao raha fiderantsika anankiroa daholy izay tsika dia hiainy tenin'Andriamanitra. Fa mbola miala fa mbola hihinana sakafo tsika rehefa avy eo ho an'Andriamanitra ny voninahitra.
Isandi kusanye Azamanale Ankilu aminati Faula furali Osuki malala Azami sarasale Azami adiena Faule uwazi Tingule shanami Bani fidazeni Dera kakiani Tasushi ufaunde Mani teazatan Afina mituma Faulita não Silvani Zandi Tsushi Tokoni kuku pamuta chita Tsushi Izile tukanama eli Tsushi Izile fichamana Tsushi Izile tanteraka Tsushi Tokoni kuku pamuta chita Tsushi Izile tukanama eli Tsushi Izile fichamana Tsushi Izile tanteraka Tingule shanami Bani fidazeni Dera kakiani Tsushi ufaunde Mani teazatan Afina mituma Faulita não Silvani Zandi Tsushi Tokoni kuku pamuta chita Tsushi Izile tukanama eli Tsushi Izile fichamana Tsushi Izile tanteraka Tsushi Tokoni kuku pamuta chita Tsushi Izile tukanama eli Tsushi Izile fichamana Tsushi Izile tanteraka Tokoni kuku pamuta chita Izile tukanama eli Izile fichamana Izile tanteraka Tokoni kuku pamuta chita Hallelujah. Iza zay vao naino an'iny rehefa nandeha teto iny a. Hitanareo ve zay vao naino an'iny? An'Andriamanitra ny voninahitra. Iranankiray fanany any fanaovantsika veloma e. Amen. Dia araka ny teniko taminao teo hoe tany am-boalohany teo tamin'ny fitariana teo hoe za koa andrano mba nirahan'i Jesosy koa anona amintsika ny fiadanana dia ndaontsika hiteny andrano hoe fiadanana lavorary nge nomeny Jesosy atsika. Amen. Izay no amanana antsika ny fotoana dia aorianan'izay antsika hiay ny tenin'Andriamanitra. Misaotra anao a manaraka fidirana teto a mareta hatramin'ny farany fa mbola tsy vita akory a. Halleluja. Amen. Ndratsika meona da mbola soa Jesosy.
nananafurahi avyamtanari jagana na uwatike Ififa katamatike Ijaba na lamuraria Ijaba na lamurari Avyamtanari Ijaba na uwatike Ififa katamatike Ijaba na lamuraria Ijaba na lamurari Avyamtanari Ijaba na uwatike Ilani tamuatike Ilani talafuraria Ilani talafuraria Talafurari Ilani tamuatike Ilani tamuatike Ilani talafuraria Ilani talafurari Talafurari Ilani tamuatike Ilani talafurari Avyamtanari Ilani tamuatike Ilani talafurari Avyamtanari Ilani tamuatike Alléluia. Misaotra anao zay Jesosy malalany amin'ny fotoanandroany misaotra anao Jesosy ny amin'ny fataterahany fotoana teto teraina ny anaranao Jesosy avy aminao ny zavatra rehetra ary tena ravoravo ny fonay zao andro sabata zao Jehova matsapa hoe tsy irery zay eto fa entinao miaraka aminay tonga eto zay androany hivavaka hitady ny fanatrehanao ary hianatra ihany koa ny lalanao agio izy tonga tranaisa mbatan'olona androany ary tonga fotoana inona ny teninao mba ho voakasiky zany teninao zany da io ny tsirairay avy izy tokantrano izy mbatan'olona mba handray zany mofo mamy izany zany tenin'ny fahamarinana izany mampahery anay tsirairay avy dray am'ty androany ty mitenena Jesosy eo fa zay dia voninkianao anao ary mbola mangetahetanao foana dia raha laza saotra tsy voninahitra anao ary dia volisatany dia afaritra amin'ny ranao tsy afaka nelingelina izao fotoana izao na amin'ny lafinina na amin'ny lafinina amin'ny anara-maherinao Jesosy manaovanay izany vavaka izany dia terainay anay ny anaranao misaotra Jesosy malala misy zavatra mety nanosika an'ireto olona ireto tonga teto androany dia tahio izy ireo Jesosy tena hoe mba tsy ala maina fa ianao ane Jesosy malala amary fity azy ireo ianao ane hitondra eo amin'ny fiain'izy ireo zay mampangitahita azy zay irin'ny fony mihatra lavitra an'io zany nataonao fiainatsireo mitenena Jesosy io mavonikiranao zay Alleluia amen.
Halleloia. Sotran'Andriamanitra sika ny amin'izany izy zany a, ilaina ny mianatra. Mila mianatra sika anao sitrapon'Andriamanitra. Tsy haintsika manao an'io a raha tsy anarantsika raha avana malala. Na ny tompontsika tsirairay avy ary dia manona fiadanana tompo a amintsika rehetrarehetra. Dia fiadanana tompony a ho amintsika tsirairay avy a amin'isa tokantrano a, isa matan'olona izay tonga eto indray androany. Dia arabay ohatra nazo sabata masina zao a dia misaotra anao raha tonga miaraka aminay eto androany a. Ny mitoky ato anaty dia zao tsy ho very maina akory ianao androany ary ho tsarovanao a raha androany anao vao niaraka taminay teto hitandrina sabata zany dia ho tsarovanao anie a ity andro anankiray izay natokanao mba nanokana ianao androany fotoana hoe hanomponao an'Andriamanitra ivavahana iterana an'Andriamanitra. Andriamanitra ny hamaly fitianao mihoatra lavitra noho izay nieritreretinao. Tonga soa Angelina Diamant, Ingrid Rodriguez, Razanaso Sylvie, Erika Araky, Versilina $100, Jesosy Pandresy, Ama, Eliana Mernienne, Itody Noeline, Noelie Fantou, Claudia Razaka, Melsobe Anjana, Razana Monika, Marie Jo, Mihiry Arandriamalala, tonga soa Asiny Apôstôly, tonga soa isika marantany Marie Charline, tahin'ny tompo soa meva tonga soa daholo tsika rehetrarehetra dia fiadanan'ny tompony ho amintsika rehetra. Jery ten'Andriamanitra vedana tsika ao amin'ny bokin'ny mpitsara. Tahin'ny tompo marina ty anasa Ingilina Andrena Solo. Mpitsara toko fafito a andinin'ny faharoapolo novakitsika amin'ity androany ity. Mpitsara toko fafito andinin'ny faharoapolo tonga soa Ranoroso Elizabeta, Meltsobe Anjana, Vaovaniova, Marina Tiana, tahin'ny tompontsika rehetra. Halleloia. Tsara toko fafito a andinin'ny faharoapolo no hojerentsika amin'ity androany ity. Aminaran'i Jesosy manao hoe dia mba nitsoka ny andro maro avokoa ny tokotelo sady namaky ny sininy ka ny azo nampiraniry tena tany ankavanana ary ny andro maro tena tanany ankavanana mba ho tsofiny dia niantso hoe izy ny sabatry Jehova sy Gideona. Halleloia. Ny sabatry Jehova sy Gideona. Halleloia. Tsika ny amin'izany teny zany tsika androany. Ny sabatry Jehova sy Gideona. Jehova zany manana sabatra dia Jehova koa Gideona zany manana sabatra dia Jehova koa manana sabatra fa ny sabatry Jehova ihany koa ny sabatry Gideona ny sabatry Gideona ihany no sabatry Jehova. Ny tompony olo malalaseheno Andinina Suzelle tonga soa daholo ianareo. Raha moa no ina moa ny angany zany Gideona zany. Fa manina moa zany anarana Gideona zany no lasa natsotson'ny vahoaka takan'ireny dia hoe anaran'izy ireny ery. Takan'ireny dia hoe anaran'izy ireny ery zany anaran'ny Gideona izany dia natsotsona. Nasory havana. Maino mirondrona nareo.
soavarina kely a tsy misy ay eny ary naloha iverenantsika kely ny tantara iza moa Gideona de olona tena tsizatsiza io olona orakorana io zany hoe sabry Jehovah sy Gideona io a olona tsy tokony orakorana ny anaran'io olona io tsy tokony atsotsoa satria olona io de olona tena kanosa olona osa ary olona tena tsy navita nininona io tsy nanan-kery tsy nisy nininona tsara toko fahenina angevaka itsika tsara toko fahenina andininy voalohany Solamary dia nampahorian'ny Midianina ny Israely sy naitsoan'Andriamanitra ny Gideona ho mpamonjy azy. Na zao zay manao zay ratsy teo mason'i Jehovah ny zanak'Israely ka dia natolotra Jehovah teo an-tanan'ny Midianina 7 taona izy. Ary ny tanan'ny Midianina dia nahery tamin'ny Israely ka ny tahon'ny Midianina no nanamboaran'ny zanak'Israely ireo fierena any an-tendrombohitra sy ireo zomba amin'ny fiarovana. Nikejain'ny Midianina zany ny zanak'Israely. Dia lasa efa fahazarana mihitsy ilay tahotra sy ilay fiaferana dia lasa namboatra trano mihitsy tsy hoe ny sendra nandositra sy miafina fa fiainany zanak'Israely izany miafina no tahotra izany. Dia nanamboatra fierena tany an-tendrombohitra mihitsy izy ireo. Zany hoe tena efa fiainana mizatra eken'ny sainao zany hoe iainanao a tsy azonao ilana dia mamboatra zavatra mifanaraka amin'iny ianao fanaraka amin'iny ohatra hoe zany ohatrany hoe misy zavatra maratra ny tananao dia izay zavatra izy tokony ampiasainao an'iny tananao iny zany ajanonao daholo fa iaina amin'ilay fitsifisiana iny zany tsy mandalo tsony zany tsy hoe tahotra nandalo zany fa fiainana dia efa namboatra ny tontolony sy ny fiainany ho amin'izay tahotra izay ho amin'izay zavatra tahoran'izay zany hoe ny vonona eo amin'io foana zany ny zanak'Israely ary lasa manana fiainana ao anaty tahotra dia miafina dia mitsoaka ary na ao amin'ny 15 rehefa namafy voany Israely dia avy ny Midianina sy Amalekita ary zanaky ny tatsinana dia niakatra nafika azy. Dia nitoby tandrifiny ka nanimba ny vokatry ny tany hatrany akaiky ny Gaza ary tsy nisy zavatra navelany iveloman'ny Israely na ondry aman'osy na omby na boriky. Fa niakatra izy hitondra ny omby aman'ondriny sy ny lahiny ka ny fiaviany niataka ny valalany amarony ary tsy hita isa izy sy ndramevana dia niditra tamin'ny tany izy handrava azy. Vokatry izany dia nahantra indrindra ny Israely no Midianina. Izy moa tsy hanatra amin'izany mamboly ianao zany mamafy dia rehefa hiakatra ny vokatra dia tonga ny fahavalo maka azy. Dia ianao mba miompy manana omby aman'osy sy ondry ihany ianao fa tonga ny fahavalo maka an'ireny fotsiny amin'izao. Na trano atoriana aza tsy misy satria na nylay aza dia nentin'ny Midianina tsy navelany ary izy nitondra namana nitondra ny Amalekita izy sy nitanaky ny tatsinanana. Iza ny olona tsy hanatra amin'izany rehefa marina andininy fahenina mpitsara toko fahenina andininy fahenina ary dia nahantra indrindra ny Israely. Nahantra indrindra zany tena faraky tsisy ninona tsony mihitsy zany tena pauvre zany mahantra zany noho ny ninona kay noho ny Midianina. Ka dia izao ny vahaolona teo aminy nitaraina ny antso an'i Jehovah izy nitaraina tamin'i Jehovah. Raha androany ianao miaina an'izany zavatra izany manino ianao mbola tsy mitaraina amin'i Jehovah ihany. Misy olona tena ampahorian'ny Midianina sy ny fahavalo rehetrarehetra izao. Tadidrio fa ny fiainana mafy fa ny fiainana mafy zany tsika rehetra miaina an'izany. Fa ny ianao ilay fiainana mafy ny nataonao excuse hoe ka ny fiainana nge fa mafy fa jereo ny fiainanao fa mahantra ianao. Dinio ny fiainanao fa tena mahantra ianao. Zany hoe
zay ataonao tsisy mety ny tombom-barotra tonga de lasa ny fahavalo ny fiainana mafy a fa isika io de tokony takany bouchon eo ambony rano tsika tsy gevana ny olona manana ny jesosy tompo sy fiainany a tompo sy mpamonjy fiainana mitsingevana raha miakatra ny rano miakatra koa zay ny fiainanao mafy ny fiainana fa miakatra koa ny ampelantananao tsika zany afaka miatrika an'izany tsika zany ry havana rehefa manana ny jesosy tsy mantra indrindra zany tsika tsy afaka mampahory atsika zany ny midianina fa ny problème nanao zay raha tsy te masony Jehova ny zanak'Israely de ny tena marina reo midianina reo koa tsy tonga fotsiny hoy tena reo de natolo Jehova tanàny midianina 7 taona izy ny zanak'Israely zany tsy resy nizany zany natahotra an'izany daholo mihitsy ny firenena rehetra vao mare fotsiny ny firenena hoe zanak'Israely tonga matahotra Jehova nge miaraka am'ireo hoe zany zanak'Israely zany a no voasoratra tsy ho resy zanak'Israely zany zany a tena maresy ny fahavalo rehetra ary zany zanak'Israely zany tsy matahotra olona fa atahoran'olona fanjakana kely fa mampatahotra zany mampangovitra zany rehefa izy zay miaraka am' Jehova enao io ngeravana tena mampatahotra nge no rehefa miaraka am' Jehova tena miorooro ngeravana ny fahavalo nefa anao io tefa miaraka am' Jehova ina moa le miaraka am' Jehova rehefa enao anatin'le tanjaka ra-panahy iny ry mirehatra tsara iny tady dio fa miorooro ny fahavalonao any ambany any amy tany rehetrarehetra zany no mahatonga atsika mila manao sitrapon'Andriamanitra foana fa rehefa manao zay raha tsy ho masony Jehova tsika da tolo Jehova midianina ary io midianina io tsy tonga fotsiny izy anafosafo io tena mpahanitra mihitsy io tena mahantra indrindra ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny zanak'Israely noho ny midianina nefa hatram'izay tsisy naresy ny zanak'Israely satria ino satria tsara ny relation tamin'ny Jehova Andriamanitra andiny fa fito zavatra mahafinaritra nefa de zao Jehova nge azo hitarenana Jehova nge azo hitarenana izy ihany ny tezitra taminao fa mbola izy ihany koa ny azonao hitarenana zay mahafinaritra an'izy io ary izy io tsy manary androany anao nao tsy nety raha pitso anao mifona aminy de tonga avany indray ianao kinona moa tsy afindray ary alleloia sotra Jehova ary de nahatra indrindra ny Israely no midianina sika zao ary raha taneta am' Jehova zanak'Israely no ny midianina Jehova de naniraka mpaminana anankiray ho any amy zanak'Israely izay nilaza tamin'iny zao nolazainy Jehova Andriamanitra ny Israely zany nitondra nareka tany amy tany Egypta sy nitondra nareo nivoaka avy tany amy tanàna devozana ary namonjy nareo tamy tanàny Egyptiana sy ny tanàny zay rehetra napahory anareo de nandroka ireo teo alohanareo ka nomeko anareo ny taniny ary hoy za taminareo zany Jehova Andriamanitra reo aza matahotra ny Andriamanitry ny Amorita zay tompon'ny tany olinareo nefa tsy niain'ny feoanareo zany nge nitsodrany Jehova tamitsika zany nge nitsodrany Jehova tamy zanak'Israely aza matahotra ny Andriamanitry ny Amorita. Ny Amorita ny voateny tamin'io fa na ny Midianina na ny Perizita na ny Keny Kananita na ny Amalekita na ny Jebosita sy ny Vita. Tsy zany tsy tokony matahotra an'ireny. Rehefa maninona raha miaino ny feon'i Jehova fa ny olana nefa ozy izy tsy niaino ny feoko ianareo. Ny vaholana eo amin'ny fiainanao io tsy vola amina miliara mafana nitrosanao amina miliara. Ny vaholana amin'ny aretinao io tsy dokotera tapaizana spesialista momba n'io aretinao io. Ny vaholana amin'ny olona tokantramonao io tsy reny olona nianatra nandamina tokantrano manana diplôma amin'ny fandaminana tokantrano reny. Ny vaholana amin'ny fanadinanao io tsy miferetanao tory hatramin'ny ray maraina. Anao fanadinana zanakay tamin'ny fakimaly de mbola nanana programme izy raha pitso ny examen de zahako andrany amin'ny 2 maraina vao atao hoe blouse amin'ny vady tsy manao an'izany ndara matory. Tsy fotoana fianarana tsony zao fotoana fakanaina mba hanana fisainana tsara petraka tsara tadidinao daholo ny zavatra zay nianaranao. Ka ny fahafahanao fanadinana tsy niatorinao amin'ny 4 maraina fa ny vaholan'ireo rehetrarehetra ireo sy zay maro afa tsy voatanisa de anao miaino ny feon'i Jehova fotsy zay ihany. Fa rehefa miaino ny feon'i Jehova ianao, rehefa manara-dia an'i Jehova ianao, rehefa miara-dalana amin'ny Jehova ianao
tsy atahoranao reo andiny fa raika folo tsika zao dia tonga ilay anjelin'i Jehova ka nipetraka teo ambanin'ny hazo telebita tany Ofra izay any Joasy Apiezrita tsara toko fahinana andiny fa raika folo tsika zao ary Gideona zanany niverivary tamin'ny fataka teo anilany famiazam-boloboka mba hafeniny amin'ny Midiana. Alleluia. Alleluia. Andininy fa raika amby folo tsika zao dia tonga ilay anjelin'i Jehova ka nipetraka teo ambanin'ny hazo telebita tao Ofra izay any Joasy Apiezrita ary Gideona zanany nivelivary tamin'ny fataka teo anilany famiazam-boloboka mba hafeniny ny Midiana. Tsisy fiadanana ange tamin'izany ry havany na mihinan-kanina ary ianao miafina na mivelivary ary ianao mba mivelivary anao no ambolenao mively ny vary ianao miafina sao dia misy maika tsisy fiainana tamin'izany. Andiny faharoa amby folo ary ilay anjelin'i Jehova niseho taminy fiainanao tamin'ny hoe Jehova ny mombanao ary lehilahy mahery. Ny tena marina rehefa tary amin'ny andiny fafito tary rehefa nitarena ny zanak'Israely dia nanomboka nitady olona Jehova. Jehova zany ry havana dia Andriamanitra fanahy izy io. Jehova ry havana dia mila olona nofo izy ho ampiasaina anao zavatra. Alleluia. Tena manana azo ny atao ny zavatra rehetra fa ny fiasan'i Jehova dia zao manangana olona foana izy ho ampiasaina dia amin'ny alalan'iny olona no ataony. Zay ke ilay voalazan'ny tena Andriamanitra any amin'ny Genesisy dia andao hanao olona araka ny endritsika isika. Rehefa Andriamanitra zany rehefa hiasa dia mampiasa olona izy dia avy eo amin'izay ohatry hoe iny olona iny mihitsy izay izy miasa dia ny hetsika rehetra ataon'iny olona iny hetsika Jehova, ny tolotsaina amin'iny olona iny tolotsain'i Jehova. Alleluia. Jehova zany taorina an'ilay fitarenany zanak'Israely efa nitady olona izy dia nahita lehilahy anankiray izy. Ilay lehilahy anankiray atao hoe Gideona. Alleluia. Dia hozy izy ilay anjely hoe Jehova ny mombanao ry lehilahy mahery. Ho Gideona taminy indrisy tompoko raha nombanay Jehova nahoana no izohiny zao rehetra zao izahay. Ary zany fakagana rehetra nataony izay nilazainy ny razanay hoe tsy nitonanay niakatra tany Egypta fa Jehova fa ankehitriny efa nafoenay mihitsy Jehova ka nolotra anay eo an-taninan'ny Midiana. Marina ny tenin'ny Gideona fa raha momba antsika Andriamanitra fa maninona tsika mitratran'izao zavatra. Ary aiza ny fahagagana nataony fa naninona tsika ny avelan'ny tafalatsaka anatin'izao olona azy problème zao fa maninona tokoa ary ianao mba tafalatsaka anatin'io problème nga tsy azon'ny Jehova nosakana ny tsy iseho aminao tsotro zao fotsiny. Le anjely tsy manazava momba an'izany. Misy fotoana zany valiteny tsy voavaly zany tsy ny valiteny ny fanotanitsika eny tsy voatery ho voavaly na dia anjely aza amin'ny manoloana anao. Zao tena le anjely dia nitodika anjelin'i Jehova izy ka hoe mandehana amin'izao herinao zao ka voajoin'i Israely amin'ny tanan'ny Midiana tsy efa naniraka anao ba io ny teny falevantsika sy tsara 6:14 mandehana amin'izao herinao zao ohatsy dia tsy fantatrao zany. Alleluia. Tsy nisy valiny ny fanontanian'ny Gideona fa maninona ary zay dia tratran'izao fa inona ary ny tena natonga ny tratran'izao zao fotsiny baiko ny tonga mandehana amin'izao herinao zao. Fa maniraka anao fa maninona ny afizay dia tratran'izao hoe fa aiza nefa ahoana ilay fahagagana taloha hoe fa maninona mihitsy any tena tratran'izao mandehana fotsiny. Andriamanitra tsy voatery hamaly ny fanontaniantsika. Raha itsika zany tsy hetsika amin'ny toerana ray mihitsy raha tsy voavaly zany tsy mitrentsika tsy valijy fanontaniana zay maninona mihitsy ny pourquoi sy ny comment an'Andriamanitra rehetra zany tsy ho fantatritsika daholo zany.
misy ny apahany mety valiny aminao fa naza mietrehitra fa mivaliny fanontanianao rena dia ho valin'Andriamanitra daholo raha mombanay Jehova tena ao zay no zoizao rehetrarehetra zao eny e mety tsy nombanao Jehova hatramin'izay fa ny tenin'le anjely voalohany eto dia hoe Jehova no mombanao zao tsika miteny zao alleloia possible zany tsy nombanao Jehova maly fa ombanao izy androany dia ombanao amin'izay koa izy rapitso aza mieritreritra anao fa tsy ova zany ho fiarahanao amin'Andriamanitra io aza mieritreritra anao fa raha tsy nombanao Jehova maly tsy nentina nataonao maly dia tsy eto eo androany tsy eto eo rapitso fa tonga ny fotoana fidy anao Andriamanitra ary fotoana androany tsy tonga fotsiny aminao ty tenin'Andriamanitra ty fotoana androany fotoana anao sy Jehova androany alleloia mandehana amin'izay tsy mbola natsona andeha anao raha maly satria tsy mbola ho maly fa atsony ianao androany dia mandehana manomboka androany raha pitsikoa ianao mbola ho atsony raha vakapitsikoa ianao mbola ho atsony satria Andriamanitra ke manomboka momba anao e alleloia mizara tsy vitanao zany maly sy fakomaly mizara tsy nataonao zany tamin'ny herinandro mizara tena tsy ao anatin'ny kapasité anao misy nanao ny zavatra io tamin'ny maly satria Jehova mbola tsy nombanao mijereny am'izao fotsiny aloha ianao voamaly ianao ny afina voamaly ianao ny afina ny Midianina androany ianao mahazo baika andany ianao alafaka ny andany ianao mamono Midianina am' Jehova zany ny tompony inona ary fanazara tena nataon'ny Gideona inona ary mba entraînement tena nantenanao entraînement be mihitsy nandeha niofana be mihitsy fe andeha amono tsisy inona nataon'ny Gideona i Gideona omaly any nge Gideona androany ny vatany Gideona androany any nge vatany androany ny toetsainy Gideona maly nge toetsainy androany ny avony feony maly nge avony feony androany ny toe-pahasalamany sy fitepony fony midobodoboka be maly nge mbola ny androany any tsisy niova fa ny miova dia zao momba anao Jehova ary lehilahy mahery alleluia le fombany Jehova iny zany no anaingy iny alleluia iny zany manova zavatra iny ary iny ny ampitsombadika tantara satria izy tantara ngeza be itsombadika tantarana firenena anankiray tantara anankiray ho tsombadika mihitsy hoe omaly ianao nampahorin'ny fahavalo dia avadika indray iny tournena ampazy ianao ndreny ampahory an'le fahavalo tantara ngeza be nke zany ianao ihany nefa fa zao mo miampy ny fombany Jehova eny alleluia miampy ny fombany Jehova eny zao mba fahitany Gideona ny tenany indrisy toko ataoko ahoana re no famonjy ny Israely ny mpianakaviany raiko maleny indrindra tao Manase ary zany kely indrindra amin'ny ankonany raiko zany ny fanetreteny zany ary zava-mariny zany fa tsy hoe fanetretena i Gideona zany tsy de hoe olona tena misy olona matsotra zany olona fahitanao zao mihitsy hoe olona ambony manana may zany eny za aloha zany tsy de hoe amina fa io tena marina io teny Gideona io tena tsisy inona misy hoe eny zay moa zany olona mavomavo tena mavomavo mihitsy ianao zay moa kely de tsy hitany io tena kely mihitsy ianao zay io ohatraotrin'io tena marina zavatra tenen'ny Gideona mpianakaviny ray ny kely indrindra Manase fokony Manase dia ao amin'ny fianakaviany ray koa mbola izy koa malahelo indrindra zany hoe izy zany tena le izy kely indrindra izy zany Gideona io zany rehefa le fivorim-pianakaviana le irahana mandeha vidividy zavatra dia makamaka famerim-bola kely dia famerim-bola iny mety atao frais izy menakavy mody tampitombona kely ny lanjana taloha rehefa irana mortadelle atao 500 grammes atao 400 dia vidiny 400 efa misisika any am-paosy dia rehefa metsena dia asina compte fandiso kely dia misy mahafinaritra le metsena tamin'ny taloha ianao le metsena irahan'ny fianakaviany ary anao koa tsy samy fianakaviana irahany zany da tsy efa kely ianao zay matoena zany zay le voahira tetoloran'olona arina sy vola dia mieritreretra fa ianao le kely zay zay nge Gideona sao sisy ny kely indrindra zay ny fahitany fa inona ny zavatra tenen'ilay anjely ny teny voalohany any tsy miteny eny kalma fotsiny fa kely ianao fa ho lehibe tsy miteny an'izany izy
zao teneniny tamin'ny voalohany Jehovah ny mombanao ary lehilahy mahery teniteny gideon de tamin'ny faharoa teny izy mombanao ary tsy lehilahy mahery akekely indrindra sy ny sisa zao mivaly teny de andiny ny fahenina ombanao tokoa Andriamanitra zay fosany ny tenin'Andriamanitra anao anao tsisy resa be ohatra reny film amerikanina reny film frantsay be resaka amin'ny film amerikanina to de tsisy resaka be zany zao fotsiny ombanao ombanao tena tsy vitako mihitsy ombanao ezary nileko zany ombanao halleloia androany zay ny tenin'Andriamanitra aminao tsisy resaka lava be ombanao fotsiny amen mety mbola tsy fantatra angamba ny fahalehibiazan'izany teny zany hoe ombanao halleloia mampiota aloha mba akepony foana famerim-boly halleloia za koa nanao azany taloha ny anandro reny any amin'le lanjalanjany zavatra reny no ananiko matetika vidy tsaka ry papanahy de c'est mort telle 500 grammes de anina de ohatra de ahenako kely 100 grammes eo iny de efa mihinana kely zao zany ariavana ny ampiovan'ny fiainanao androany de Jehovah mombanao ary jereo tsara Jehovah rehefa momba ny Gideona nisy olona any amin'ny mpitsara toko fafito mpitsara toko fafito efa kitrika ny mpitsara toko fafito andininy faharoa mpitsara toko fafito andininy voalohany azafady mpitsara toko fafito andininy voalohany amin'ny alan'izao de ny fomaraina koa Jerobal Gideona zany dia sy ny vahoaka rehetra teo aminy ka nitobo teo akaiky ny loharano Aroda ary nitobo Midiana kosa teo avarany ary ny teo Andoasa aniran'ny avonan'ny More ary hoy Jehovah tamin'ny Gideona maro loatra ny vahoaka eo aminao ka tsy hanolotra anao amin'ny Midiana ny eo an-tanany areo irery amiko ianao ny amiko nisy reka ny tanako any no namonjy any Jehovah zany halleloia rehefa omba ny olona anankiray de mahavarina fa vao mesoriny zay ampelantanan'iny olona manana moyen kely ianao fa ianao amin'ny fotoana ndreresana hoe ombanao Jehovah ohatry ny esorina indray le zavatra le moyen eo ampelantananao koa ty androdiny kely ty tapohana raha de ny afaka be le izy de voly efa lahy mafy be kosa io de ny anandro le mangalatra hitany le tavoangy avisotrony iny afeniko any ambany seza afeniko any ambanimbany nalalo tao bilakely de le tavoangy avisotrony olona coca fantin de malaiko amin'ireny de atevako ambanimbany seza sady milalao ihany fa fantatry reny hoe amidy de amidy reny de mahazahoana voly de vidanako painlasary ary mpangalangalatra daholo ihany tsika tonga teto zany efa niova fo halleloia zao riavana eo ampelantanantsika misy moyen atsika miteny kely reto de hoy Jehovah hoe za ombanao de le kely ananana andray ny sorony Jehovah enjany zany tena mahavariana sady ozy Jehovah be loatra ny olona eo aminao ny Gideona ny Midiana ny be de be fa i Gideona mba nanana olona ihany koa hoy Jehovah be loatra io makivy zany ndraindray raha tsy mahafantatra any Jehovah ianao inona ndray ary teo ataony Jehovah ary so de mba hamono anahy kosa so de mba efa hamono koa zany ny tanjon'i Jehovah maro loatra ny voaka eo aminao izy ankehitriny andeha miantso anatreha amin'ny vahoaka ianao ka tenenao niza izy matahotra sy mangovotra ankizy iverina ka hiala amin'ny tany avonan'ny Gileady de verina ny olona 2,4 alina ny olona 22,000 zany isa verina fa ny 1 alina ny 10,000 sisany teo veke 50,000 ariary le 10 alina le 1 alina veke 50,000 ny 10,000 sisany janona teo ny 1 alina
zany hoe ny lasa betsaka noho ny janona anjana be zany aza dimy toto fa mijery fandarinety mamanareo a mahita raha vorodamba mijery fandarinety de velona tojo fa tseo izy a azavatra fitrosana mosika be de lasaiko nataon'le olona trosa soratana karnety katsigangy inety zany totombo ty mahafobe koa zany nataototo zany finaritra nandalan'izany daholo tsika tena ena ny olona de ray alina sisa andiny vevara ho ihany Jehova tamin'ny Gideona mbola maro ihany ny olona inona ihany ary zao Jehova ho Gideona nefa raha io a 300 lahy sisa inona ny anton'izany ny valiny de le tenin'ny Jehova tery aloha tery hoe sao de nareo mirehare hoe ka satria zay betsaka nareo misy fotoantsika mba mety hoe misy olona efa misy olona de mahafantatra olona ambonimbony afaka manao intervention tenao le tsy mahafantatra nizaniza mihitsy fa ianao le entina mbavaka raha nahafantatra olona teo ianao de arak'le olona le nitantarako anareo teo nentina mbavaka fa nigatra de vao mivoaka va izy de zao ny teneniny za izy nahafantatra olona tao ny tena manana tam'izika za nahafantatra olona tao amin'ny fitsarany mpiara-mianatra amiko le magistrat tao de afaka nefa an'izay taty nandoarika aminao fivadikanina nanao fivadikanina ay zany le fivadikanina tsy nanitsy izy dika fa le izy nahafantatra olona zay misy ke tsy tian'Andriamanitra amile tsika manana moyen eo ampilatanantsika Jehova zany rehefa hitsatsehatra ombatsika de tia mihitsy tsisy nino eo atanantsika mba hatsapatsika fa tena mombatsika Jehova alleluia zay ny tanjony de 300 lahy sisa fa reo 300 lahy reo a iady contre ny mpitsara toko fitandiny 12 ary midianina sy ny Amalekita ny zanaky ny tatsinana rehetra de nahany teny Andoasa taka ny valalany amarony fa tsy hita isany ramevany ataka ny fasikan-dranomasina ny amarony be zany tsy nendry Gideona mbola voaisa 300 lahy ino izy 2 ray alina mbola voaisa fa ny Amalekita sy ny Midiana sy ny zanaky ny tatsinana tsy voaisa to de boribory zay ohatran'ny fasikan-dranomasina ohatran'ny firinisana eo ohatran'ny fasikan-dranomasina miverena ny dikan'izany eo vanomboka ny ady toy izy ny olona mijery tsy biby tsy miady reo kely sy lehibe fa eo ny anomboka ny ady ny hitan'ny mason'ny olona de Gideona sy 300 lahy fa tsy fantatry ny olona ny resaka atao ambadika atao fa nisy anjely nitondra hafatra fa ny an-danitra ny teny fa Jehova omba ny Gideona alleluia io tsisy mahita io ary io mankivy mipitazana io misy fotoana mankivy mipitazana mijery an'io fiainanao io misy fotoana amin'ny fiainanao io tsy ndia mipitazana indray no tetaina satria mipitazana tsy nahita ny anjely ny pitazana tsy niresaka tamin'ny anjely ny pitazana tsy naheno an'le teny mpaminaniana zay ny mahasamihafa ny fijery io 300 raisy 300 zany 300 la miaraka amin'ny Gideona anankiray fa miaraka amina teny fikasana matanjaka be hoe za ombanao ry lehilahy mahery ombanao alleluia ny anaranao ngefa tononona sady fa lehilahy mahery nefa Gideona tsy mahery Gideona tompoky tsy mahery fa nitononona izy hoe lehilahy mahery satria maninona satria Jehova omba azy alleluia misy ten'Andriamanitra ohatry zany ngeravany ngefa kitseny Korintiana faharoa mba raiso aminao ty mba mario amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny baibolinao ty atonga anao tsy rehareny amin'ny tenanao tsy ny mandrakizay tsy tokony isy mihitsy zany kristianina na pasteur na iza ka ireharezana hoe zany re de tena enja tsisy ohatrana za aloha de tsy samby teny an'izany hoe zany no iza riavana mety mba misy délivrance atao mety mba afaka ny devoly mety misy olona marano mba hivavahana de sitra fa za de zao ny amin'ny fahitako an'ity fiainako ty satria efa ndraisiko ty teny ty Korintiana faharoa 4:7 naharytsika rehetra mpanompon'Andriamanitra mba angatahan'olona vavaka
mba hasen'olona mametra tanana, mba mitsojany fiainan'olona, mba midelivre demoniaka, mba manasitrana mametra tanana amin'ny marary, mety anangana ny maty mihitsy azy. Mario amin'ny baibolinao ty fa entinao mandeha amin'ny fiainanao tsara. Azy fa Korintianina 2:7-7. Korintianina 2:7-7. Mario amin'ny baibolinao io androany de manomboka amin'ny fotoana ralanao an'ity de petraka ny fréarianao. Tena io anaranao ataonao hoe matanjaka be hoe tena izy avy anarana mahihe. Misy olona mifidy anarana tena mampatahotra be mihitsy. Ve rehefa ny anarana no atahorany devoly. Tena rehefa hitantsika le Korintianina 2:7-7 oly teny fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izay mba ho an'Andriamanitra ny ahalehibean'ny hery fa tsy ho avy aminay. Mazavaiko manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izay mba ho an'Andriamanitra ny ahalehibean'ny hery fa tsy ho avy aminay. Misy vilany tany zany. Vilany tany zany tsara fantatsika fa ambany karazany zany. Tsy vilany tany manga fa vilany tany. Ny tany manga izy mafimafy lafo vidy kokoa ary voakolokolo kokoa, mafy kokoa. Fa ny vilany tany zany mora miparasaka kely zany. Vilany tany zany mitotana zany de menjera. Vilany tany zany tsy de misy valeurany zany. Fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izay mba ho an'Andriamanitra ny ahalehibean'ny hery fa tsy avy aminay. Tsika vilany tany ambany vidy be, ambany karazana be, mora vaky, osa marefo sy ny sisa. Tsisy ny vilany tany. Tsy misy verni kory ary tsy voaositra ny fa vilany tany. Fa ao anatsika kosa misy rakitra soa, misy rakitra sarobidy reo. Rakitra zany de zava-tsarobidy. Io rakitra io io fanan'Andriamanitra ao anatsika. De isika zany hoy Gideona zany nge tena olona kely eny vilany tany Gideona. Vilany tany za, vilany tany tsika rehetraretra fa nasiana inona kosa? Nasiana fomba an'Andriamanitra, nasiana fanan'Andriamanitra rakitra soa. Ndikan'izany lasa vilany tany misy vidiny, lasa vilany tany sarobidy, lasa vilany tany ngeza be, lasa vilany tany midomina be, lasa vilany tany mavesatra be. Esoa rengeo reo rakitra soa reo esoa rengeo reo rakitra soa reo fa tonga de vilany tany ary tonga de vaky. Zany mahatonga ny mpianatra ny teny zany mahatonga ny mpony teny zay manana rakitra soa zay fa zay vilany tany. Ny zava-bitany ty vilany tany ty de no le rakitra soa. Alleloia. Ka raha ho an'Andriamanitra ny voninahitra mba ho an'Andriamanitra ny alehibean'ny hery. Tsisy ninona ty za teny aminao esorina fotsiny fanan'Andriamanitra ao amiko sy ao aminao io tonga de tsisy ninona ty tonga de tsisy ninona ao kely indrindra amrehetra tsisy ninona vitanao zany tsony ary tsisy ilaranao zany tsony. Ataotry ny kapisily sisy anao tsy mbodinety de tsy mbodinety de tsy mahatonga anao io mbola ilaina, mahatonga anao io mavita zany, mahatonga anao io tsy mety raha tsy eo ianao, mahatonga anao zavatra mahafinaritra rehefa eo ianao. Rakitra soa ao anatinao fa esory angery reo tsy te ahita. Esory angery fomba an'Andriamanitra asianao io de koa na ty tory tena ataoko ty tena mahamono tena mety tena tody io ty ndray vovaina. Inona mba inona ary zany toriteny zany ozy nareo matahotra azy zany hoe esolona atao amity rakitra soa. Fa za asianao io vilany tany tsisy ninona. Gideona vilany tany fa azadino misy rakitra soa ao anatinao. Hoy Jehova iny rakitra soa ombanao atsy ombanao Jehova lehilahy mahery. Hatramin'izay nanana sabatra nge Gideona fa tsy sahan'ny Gideona ny nampiasa n'io sabatra io. Fa nanomboka eo rehefa Jehova ny momba ny Gideona io sabatra io tsy sabatry Gideona intsony
fa nazy Jehova. Io sabatra io tsy any Jehova rery tsony fa nazy Gideona. Inona ny hevitra zany? Jehova ry havana mila olona ho ampiasaina hitanany sabatra. Jehova mila olona hiarahana amin'ny tanany sabatra. Ary Alleluia. I Gideona, Jehova mila olona hiarahana amin'ny tanany sabatra io. Jehova zany tsy afaka mampiasa ny sabatra io raha tsy manangana olona. Gideona tsy afaka nainga ny sabatra io raha tsy momba azy Jehova. Zay no natonga an'le teny hoe ny sabatra Jehova sy Gideona, ary ny sabatra voan'ny Jehova sy Gideona, tonga de anjomara sisan'ny ilaina. Inona toy ady? Rehefa ny teny hoe sabatra Jehova sy Gideona, ny rakoraka ny olona de samy mijara teo fitoerana manodidina azy any amin'ny raika tsara toko fitandin'ny faharoapolo sy raika amby roapolo zao tsika. De nazakazaka miaramila reraka ny nananana sady nandositra. De nitsoka ny anjomara 300 nampifamenesan'ny Jehova tamin'ny sabatra ny miaramila eran'ny toberry. De nandositra hatrany Bedezita ka hatrany Zera, hatrany amin'ny faritanin'ny Abelaomela nakaiky any Tabata. Io sabatra io zany Jehova mila olona hitanany. De rehefa tanany olona io am'izay io sabatra io, de Jehova am'izay no manora ny olona io zao anaovana an'io. Be dia be ny olona manana sabatra fa tsy ombany Jehova na manainga ny sabatra tsy ary tsy vita mavetsatra. Fa rehefa eo tananao ny sabatra, Jehova ny momba anao fa naritaka ny fahavalonao. Alleluia. Androany teteny aminao te ame sabatra anao Jehova androany. Te ombanao Jehova androany. Manaiky venao androany ho mpiara mitady sabatra amin'ny Jehova. Manaiky venao androany hiara mitady sabatra amin'ny Jehova. Fa raha manaiky ianao, halleluia. De zao fotsiny teneniko anao, jereo fotsiny ireo fahavalonareo. Mety misy fahavalo maromaro mioko amely anao. Problème mitambatra maromaro, mitambatra anankiray amely anao. Raha androany ianao, manaiky ianao androany, ho mpiara mitady sabatra amin'ny Jehova. Tokony meko anao ny anaran'i Jesosy. Io herinandro io ahitanao ny fahavalonao ifanaritaka. Nananana eraky ny tanàna de mifanaritaka reo ihany no mifampifamely. Le sabatra nge i Gideona nge raha tsy namonina olona ray. Fa nanaiky fotsiny Gideona hiara mitady sabatra amin'ny Jehova. Omatsika nanao anim-bavaka fidirana sy fakasitrana, fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra. Hitanareo ao ambadiky ny fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra ireny, misy hetsika tena ngeza-be ataon'Andriamanitra. Fanaritaka ny fahavalo. Na ame voninahitra an'Andriamanitra natosika alina tontolo. Ho gaga venao rehefa naritaka ny fahavalonao manomboka. Ho gaga venao rehefa naritaka ny fahavalonao raha lasa napavimala. Aza gaga am'izany ianao. Fa ao ambadiky reny zavatra reny, nitsofina ny anjomara. Nivitany Jeriko. Teto, nataon'ny olona nge de zao fotsiny nitsoka anjomara. Tena maky vilany tany. Endrika inona moa zany? Rehefa Gideona zany niara-nitady sabatra tamin'i Jehova, na ny vahoaka aza mideran'Andriamanitra fotsiny, de resy ny fahavalo. Sarotra ve zany mideran'Andriamanitra? Tsy sarotra zany. Mira fiderana, mifaly sy miravo amin'ny Jehova, mira fiderana. Manandratra an'Andriamanitra, mideran'Andriamanitra, resy ny vahavalo. Ianao zao androany, nideran'Andriamanitra reo tanaty commencement. Reverinao fa tsy zavatra miseho am'ireny. Ny zavatra miseho am'ireny, ianao eo mpandolia mideran'Andriamanitra. Jehova maniraka ny anjeliny, ampifanaritaka ny fahavalonao any ivelany any.
azagagy anao raha mahazo appel anao reva fiavaly efa reraka be efa tena favaly efa tena avy mifanaritaka miteny aminao aloha ilamo fa tena tsy sahana ianareo zay gaga am'izany ianao azagaga am'izany ianao fa zany Jehova rehefa momba anao misy ten'Andriamanitra any apokalipsy any amaranako azy apokalipsy 7:20 apokalipsy 7:20 andininy fa 1:20 ka hatramin'ny 4:20 ngevakitsika ty zany présentation an Jesosy izy ty alleluia présentation any Jesosy apokalipsy 7:20 andininy fa 1:20 misoramadiny am'ilay nitaingina soavaly fotsy sy ny miaramilany izay naresiny biby sy mpamina ny sandro andiny fa 1:20 ary nahita lanitra voasokatra ka indro nisy soavaly fotsy ary izay nitaingina azy de atao hoe mahatoky sy marina ary amin'ilay fahamarinana mitsarana sy adiny ary masony de lelafo ary tamin'ny lohany nisy diadema maro ary izay mananarina voasoratra ary izy mananarina voasoratra zay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany ary miakanjo fotsy voafafiraha izy ary ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra ny atokon'ny miaramila an-danitra de nanaraka azy samy nitaingina soavaly fotsy sy rongony miakanjo rongony madinika fotsy sady fotsy no madio ary misy zavatra maranitra mivoaka amin'ny vavany mamelezany ny firenena ary izy anapaka azy amin'ny temby ary izy manitsaka ny famiazana ny manitsaka ny famiazana ny divainy firetan'ny fahatezeran'Andriamanitra tsy to ary manana anarana voasoratra eo amin'ny lambany sy ny feny izy izay natao hoe mpanjaka sy tompony tompo andiny fa 5 io Jesosy tsika io andiny fa 5 de niteny misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavany alleluia io le sabatra io androany zany sarana notany ianao hoe manaiky hiaro amin'ny tany sabatra amin'ny Jehova andresenao ny fahavalona alleluia Jesosy ny sabatra Jesosy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra Jehova mampiasa ny Jehova tsika mila ny Jesosy Jehova mampiasa ny Jesosy isika mila ny Jesosy de Jesosy miara-tazonitsika andresentsika ny fahavalona Gideona zany de fanapatapahana ny dikan'izany fanapahana hazo halleluia tsy tonga fotsiny Jesosy indray de famelezana ny firenena rehetra fanapatapahana ny fahavalona androany raha nanontany anao ianao hoe vonona hiary hitan-tsabatra amin'Andriamanitra Jesosy ny sabatra Andriamanitra Jesosy ny sabatra Andriamanitra halleluia ho tazonitsika raha mitanany Jesosy ianao de maresy ianao raha mitanany Jesosy ianao de tsy resy zany ianao fa Jehova miara mitazona anao Jesosy ny tena hoe sabatra raha mitantana ary ikika am'izay ny olona ikika ny fahavalo ikika ny vahoaka tena hoe sabatra Jehova sy Gideona mba voatonona hono ny anaran'ny Gideona mba voatonona miaraka tamin'i Jehova hono no ninona no ny fomba an'Andriamanitra azy ombanao ane Jehova ombanao ane Andriamanitra de ny tanan'Andriamanitra velona omba sy tantana anao maherezy matanja fa mombanao Jehova inona manoloana anao tsy herinao io natanjakao mesorin'Andriamanitra mihitsy nandray ny eo ny mpiratanatsika mba hatsapatsika fa tena momba azy ahora natsapahana hoe tena enjana koa tsy mivalibavakiny tena Jehova kosa aloha vao nahatonga iny raha tsy zavatra tahaka izany ho tahin'ny tompony antsika rehetra za koa andrano manonona sy miteny aminao manao hoe ombanao Jehova lehilahy mahery ombanao Jehova vehivavy mahery mandehana am'izao herinao zao fa resinao io fiainana io resinao io problème io resinao io fanadinana io resinao io aretina io satria miara mitana sabatra amin'ny Jehova Andriamanitra ianao ho tahin'ny tompony antsika rehetrarehetra hivavaka tsika de aorinan'izay anao hina anankiray tsika de hiditra hivavaka ny solitenan'ny groupe zay maharesy misaotra anao zay Jehova Andriamanitra misaotra anao zany amin'ny fitiavanao anay ny amin'ny fatanteran'ity fotoana ty androany isaoranay ny anaranao masina misaotra anao zay Jesosy satria ny fahasoavanao no mahatoy izao anay ny fahasoavanao no nahatoy anay toy izao Bluetooth mode. Bluetooth connected. Tatanao misandronao zay Jesosy amasino izahay mombanay fa tena tsy resinay ny fahavalonay raha tsy mombanay ianao Jehova raha tsy mombanay ianao tsy resinay ny fahavalo ny atonga anay aresy ny fahavalo rehetra taka amin'ny fasika an-dranomasina androany
sy ny fahaizanay sy ny herinay fa lay teny mahagaga manao hoe omba anao tokoa. Alleluia. Jehovah tario lalana izay, ampio zahay, tatano izahay, ampitoero mikaikinao mandrakarivo, ampitoero amin'ny fanatrehanao mandrakizay. Misaotra anao zay Jesosy malalo. Da io zany teny zany mba tena hoe ahery aty anatinay. Ka io zany teny zany mba tena hoe hitomba aty anatinay, ary tsy mba misy na de ray azy, tsy misy afaka naisitra an'izany aty anatinay, tsy misy afaka naisitra an'izany aty anatinay, fa ho fantatra isan'andro isan'andro fa tena hoe Andriamanitra no mombanay, Andriamanitra no mitantananay. De tario lalana izay Jesosy, de ampio zay Jehovah Andriamanitra, de tantahanao amin'ny tanam-pasoavanao amin'ity androany ity Jesosy. Resaka ny ady zay mety lalovanay amin'izao fotoana andro faraparana zao, mandalo ady daholo zay Jehovah. Na ne zay tena pahoriny ny fahavalo, na zay tena matsapa mihitsy ampahoriny ny fahavalo zay Jehovah. Jehovah miandrandra anao zay, tantahanao misandranao mahery izay. Momba ny Gideona kely zay tsy mahay na inona na inona, tsy mavita na inona na inona, fa noho ny amin'ny sabatra raha mitantana Jehovah, mba tianay ny andre an'izany, mba tianay ny vahoaka hiteny an'izany. Hoe sabatry Jehovah sy perte sava, sabatry Jehovah sy revelo sy Elina. Alleluia. Sabatry Jehovah sy Hortensine, satria manana fahavalo reo mpanomponao reo. Mba tia andre an'izany hoe Jehovah Andriamanitra hoe sabatry Jehovah sy rado. Alleluia. Satria za manam-pahavalo. Ary teo relaza ny sabatry ity atanako satria momba hainao. De rahaina mandrakizay ny anaranao tompo malalo, ka lazainy isan'andro isan'andro ny voninahitra ao. Misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny anio, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Halleluia tompo. Mihaja sy ny dera sy ny saotra ary ny voninahitra de fanao hatramin'izay ka ho mandrakizay. Halleluia. Amen Jesosy. Anira anankiray tsika aoriana zany hira zany de hitra ivavaketo rana vavy Anglerina sy rana vavy $100. Ny tompo ombanao ry avana malala, azavina mialo anatinao zany ny tompo ombanao am'izay rehetra lehanao sy am'izay rehetra ataonao. Anao atira anankiray tsika de aoriana zay ivavaka Anglerina Rodriguez sy rana vavitsika $100. Amen.
Resika fitenenana raha vavisian'Green Rodriguez amin'izao fotoana izao ivaovaka $500. Alleluia. Mankasitraka indrindra pasteur ny manome fitenenana hiara-pivavaka aritsika. Jesosy malalo, saotranao izay Jesosy a. Saotra fa tomposasomatsara ny fotoana tamin'ity sabata masina ity. Mankasitraka anao zahay. Mankasitraka anao satria dia teto ianao nanatrika anay teto. Misaotra anao satria dia voatory teto indray ny afatrao masina. Opita ny afatrao Jehovandriamanitra. Tena hoe nakasiky nampahery ary misaotra anao satria tena azo vatsy indray izay mety ny hamakivakiana fiainanay satria dia tomboka no nomenao anay indray androany dia momba anay ianao eny Jehovandriamanitra. Hatramin'izay dia mbola nisy ny tsy finoana fa androany kosa dia tena manaiky eto anaty anao zahay fa momba anay tokoa ianao dia izany manala andreo ahy tsy finoana ty anatinay. Jesosy malalo onizay tena manaiky araka hitondra ny sabatra aminao satria dia ianao nge Jesosy ilay mpanjaka mpanjaka ianao ilay tompony. Jesosy malalo betsaka ireo fahavalo izay manodidina te hamotra te hanimba fiainanay fa androany izay mahazo toka satria raha miaraka aminao izay dia tena hoe andresy satria ny sabatra ety amin'ny tananay izay iarahanay mitondra aminao izany no toko sy hanananay fanantenana aminona sy amin'ny taihana ireo asa mitevolo sy firongo izay manangolongolo manimba fiainanay. Dia misaotra anao izay Jesosy eo satria dia mahatsapa hoe tena mivimbona hery tena tanteraka tokoa ilay hoe tsy taka ny idiranay teto ny voanay fa tena hoe feno tena votony hery dia amin'ny alalan'ny teninao Jesosy malala dia niza tonga teto nandrezany teny izany dia aoka mba tena ho fanapahan-kevitra ho an'ny sezaray avy ametraka amin'ny mahizay anay anao ny tenanay tena hoe tsinitsina tsy mahefaninana anay inona fa ianao Jesosy tompo ilay tompony mpanjaka ny araka andeha aminao hiaraka hitondra ny sabatra aminao zahay Jesosy malala aloha onizay manaiky eto anaty anao dia mankasitraka ny amin'ny mpanompono mitondra ny teny dia riza dia ponay tsirairay avy zany amaka ho fiainanay ho hery entinay manohatra ny ratsy rehetra indrindra fakapanahy fahazaran-dratsy rehetra dia misaotra Jesosy malala voninahitra dia anao rery any fisandratana dia anao rery any. Alleluia. Amen. Jehovandriamanitra renezay tsara indrindra tena faly izay androany Jehovandriamanitra novelomina indray ny fatokisana ny finoana tao anatinay Jesosy malalo ny teta amin'ny alalan'ny mpanomponao androany ianao mombanao ry lehilahy mahery
ndreky zay Jehovah-Andriamanitro tena kely tokoa izay reto Jehovah-Andriamanitro tahaka ny volagny tany Jehovah-Andriamanitro tena hoe kely zay Jehovah-Andriamanitro tsisy azo zavatra hoe azony herere ihany zany fa noho ny fanahinao ato anatinay Jehovah-Andriamanitro iteninao androany nampaherinezinao zay androany hoe mombanay anao Jehovah-Andriamanitro tena faly be anay androany Jehovah-Andriamanitro amin'izany teninao izany Jehovah-Andriamanitro satria ninnin'ny zavatra anananay Jehovah-Andriamanitro ny antoko ny fandresena ny antoko ny fahombiazana eo amin'ny fiainanay dia ny fombanao anay Jehovah-Andriamanitro ny fanekeny miara-mitondra ny sabatra anao Jehovah-Andriamanitro ampianarana rehetrarehetra kasiona rehetrarehetra napakevitra tena tsy mpisalasala patokizana ampinoana Jesosy tena hoe andray anao sabatra satria tsy misy matotra anao Jehovah-Andriamanitro ninnin'ny karazan'ny fahavalo ny asan'ny ratsy rehetrarehetra tady nimba ny fiainanay Jehovah-Andriamanitro tsy misy mahery noho ny anao Jehovah-Andriamanitro anao hikasika ny rehetrarehetra tena hoe andray anao Jesosy malala tena andray anao tena hoe ao anatin'ny fonay Jehovah-Andriamanitro satria ny fiarahanay manday aminao Jesosy malala zay ny atom-pandresena eo amin'ny fiainanay Jesosy malala anao tena hoe andevina zany teny zany ao anatin'ny fonay tsirairay aby ary toky zay Jehovah-Andriamanitro tena hatoky zay ary tsy sanatria ireare amin'ny tenanay zay tsy sanatria ireare amin'ny zavatra manananay fa ireare zay fa manana anao Jehovah-Andriamanitro ireare zay fa miara-dia aminay anao Jesosy malalo ampleo anatin'ny fonay zay Jesosy malalo ampianary fonay zay tena hoe ay anety tena ampitombo anao eo amin'ny fiainanay Jesosy malalo misaotra anao amin'izany teninao izany Jesosy malala matoky sy mizay Jesosy malala fa tena misy fijoroana vavolombelona amin'ny herinandroany ity satria nisy ny fiombanao nandribadriboka ny fahavalo ny sapotra anao zay nekeny ny aranandeha taminay Jehovah-Andriamanitro matoky ny teninao zay Jehovah-Andriamanitro dia voninahitra sy dera dia ho anao reriany fisandrantana ho anao reriany Jehovah-Andriamanitro tena tianay sady maminay anao Jesosy malalo alleluia amen. Alléluia, mankasitraka indrindra anao navavy navavy Angelina Rodriguez tao anatin'izay vavaka mampeza nentinareo izay dia tapitra ny fandarantsika raha mbola tsy tonga amin'irao lanitra Jesosy ka tahitoky velana soamantsara tsika dia eo reto indray tsika amin'ny alatsinainy ho avy izao. Alléluia. Ao anatin'izany moa dia ny akira-dreo mbola mandeha foana ihany amin'ny akira-point radio 104.5.com ahafahanao meny nozapeo akira-dreo misy tolotezaka ny adiny 3 amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina dia amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo ora alina. Amen. Dia manasa antsika rehetra tongava miaino ny akira-radio fa ahita fahitsarana ho an'ny fanahy ianareo. Halleluia. Dia tahiny tompo isika rehetrarehetra. Andao tsika ifanao velomo misaotra anareo tonga niaraka taminay teto androany ifanao velomo tsika fa amin'ny lasina indretsika miaino misaotra anareo nahatra rehetra mifana tsika rehetra atao amin'ny zoom kosa atao amin'ny groupe mbola andray fanasany tompotsika zao fa ty rety dia raha tsika manao amin'reto groupe zay maharesy reto ifaly sy amin'ny voninahitra n'Andriamanitra marina fotoana ataontsika tira mahafinaritra be te ombanao za. Alleluia. Ombanao any Andriamanitra amin'izay rehetra lehanao amin'izay rehetra toanao dia ombanao Jehovah-Andriamanitra. Alleluia. Dia tahiny tompo daholo ary tsika rehetrarehetra. Alleluia. Dia tahiny tompo daholo ary tsika rehetrarehetra dia andaontsika ary araka amin'reto groupe zay maharesy reto amin'ny voninahitra n'Andriamanitra amin'ny tirety misaotra anareo nahatra ny hatrany farany fa n'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Halleluia. Amen. Tahiny tompo tsika rehetra. Ebenana anatin'ny moda fany tanana kely sinina kely maheno. Alleluia.
Umanosa, 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 motherfucker, paradise on its side. Umanosa, 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 motherfucker, paradise on its side. Leziere cure non mi fa saire mani tu da nausa. Fruta kama Jeff, sirano mas la faran lala. Tiwantana ni fafari muna like sa di nurun baitu. Tadi eri chani ranu mas na aza nusa raiku. Tini keja no fori no fafal kanan didun na. Temburizão no nharo não sigo fefe mano tira Irisão lampana terijai Ufama tara mama tuki Sana tivesa andau Kamela não luka muito Umanauza 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 Motherfucker pera dizorecha Umanosa, 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 motherfucker, paradise on its Bulatiara cura não de informato ma amuja nausa Tanat faurina be sirano mas faran jalala Tiwantana ni fafari nuviti kula futa miraku Sinano lura kuniyai katuru turu mi fanaiku Tini keja no fori no fafaru wema itingitana Udai kufore now, Tifiana nefa nakamita Tifiana nefa such, oh my kinjago la sarutani Fizano yadin now, fa auka na wangina fusyo Umanauza, umanosa, umanosa, motherfucker, paradise on its side. Umanosa, 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 motherfucker, paradise on its side. Umanosa,